kristianina mifampandroso fandaharany radio vaovao masoa iandrekita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarjatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana aiza daholo ny mpiandro dia vaovao masoa efa vonina ve ianao anaraka ny fandarantsika amin'izao maraina izao inoko fa efa eo daholo tsika mangela-tsofina iaino indrainy amin'izay hifampizarana ahafahana mifampandroso ao anatiny ity fandarana kristianina mifampandroso ity zay koa tia hita izay mety ho tomberina avy aminareo mpiaino ny amin'ny hoe nanahoana ny fandraisanareo ny fandaharana hatramin'izay nisiny ny fandaharana izay inona ny fanatsarana tokony mbola atao na ihany koa ny sosikevitra tokony arosonareo hoe tiana ho ampidirina ao anatin'ny fandaharana fa dia vonina moa zany izay tompona andraikitra hikaroka arak'izay azonay atao ny amin'izay azahoana manatsara ny fandaharana dia asaina ampitiavana ianao hoe aza misalasala mihitsy miserasera amin'ny tenako ny amin'izay mety ataontsika hoe tomberina izay inona ny mety efa voarainao inona ny mety efa nampiarinao koa satria be dia be nefa fampisarantsika tao anatin'ity fandaharana ity inona tao anatin'ireny no efa nampiarinao satria raha ohatra ka mizara foana miteny foana eto amin'ity fandaharana ity kanefa isika tsy nandray tsy nampiatra akory dia tahaka ny hoe tsy nampandrosanao akory angela izy fa ny rinay zany ao anatin'izao fandaharana izao dia hoe ianao mampiatra nandray ianao dia ampiaro aloha ilay izy sika koa mila samy manao dingana mety zavatra tsy dia mahazatra anao ilay zavatra andresahana fa dia tena hoe raiso ilay izy dia narana dia raha misy moa izay mety milana fanampanazavana tsisisa efa misy hatrany ireny lahara-pifandraisana omena tao anatin'ireny fandarana ireny azontsika mifandray dia ho an'izay mety te andefa sosikevitra ho fampandrosoana ao anatin'ity fandarantsika ity moa dia asadimy foana mandefa izany na mianso ny 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 na miserasera koa amin'ny alalan'ny FB Edouard Miarjatovo zay no ela riavaka fa andeha ho ampandrosoantsika indray ny namanaraka izay iaraka amintsika iresadresaka amin'izay fifambandrosoana ao anatin'izao fandaharana izao dia tsy akory fa i pasteur Armiadana Balsam mitandrina ao amin'ny MTM Andramasina Philadelphie efa betsaka izay ny fampizarantsika tamin'izay kanefa dia mbola te hizaratra ny satria manana are-pasoavana no men'Andriamanitra azy tsy tiano azomina ho azy samirery zany ary dia tiany ampandrosoana atsika mpiaino ny radio vaovao masoa ihany koa miaraba pasteur tonga soa indray ato amin'ity fandarantsika ity miaraba namana Edouard miaraba ihany koa ny mpiainotsika rehetra ny tokantrano tsirairay avy ihany aiza n'aiza misy azy dia te hilaza aminao aho hoe matoa ianao kristianina nanaradian'i Jesosy Kristy dia misy zavatra antipisianao eto amin'ity tany izay nametrahan'ny tompo anao ity dia aoka tsy andalondalo fotsiny zany antipisianao zany ary aoka tsy lanilanianao fotsiny nisy fotoana tamina asa fitondram-piangonana dia olona hoe tena mbola tanora dia hoy izy anaty fonoteny tena mbola pasteur zazakely dia hoe amantsy azy hoe zaho tena faly be satria tao anatin'ny fahatanorako no nandaniko fotoana ho an'ny tompo satria ilay Jesosy arahako koa ange ka jeune 30 ans izy dia tena faly zany efa te hampaheranao raha mety tanora ianao zany zao misehatra anatin'ny fitorena filazantsara dia mety hoe akalo izay namana mety hoe mandalo sehatra maro be dia be anao hoe tokony efa antitra vao mandalo amin'izany fanarahan-dian'i Jesosy zany dia te hampaheranao hoe zaho koa tanora aoka tsisy olona anao tsinitsinanao no ny atandroanao aoka tonga fianarana ho an'ny mihinanao na amin'ny fiteny na amin'ny heritreritra na amin'ny asa zany indrindra amina famoronana maro isan-karazany izay ianao rery no meny tompo an'izay dia avoa izay ahafahan'ny olona rehetra migoka ny amamy ny fitiavanao sy ny amamy ny fitiavan'ilay Jesosy Kristy ny antso anao hitantsika ao anatin'izay hoe raroty ny lesona zany dia hoe raroty ny fotoana mbola anananao
arak'izay azonao atao hamafazana votsara ho an'ny manodidina ary indrindra ao anatin'izao ianao mbola matanjaka izao satria misy an'ilay fomba fitenenana malagasy tokoa mantsy manao hoe mandehana dia malaina fa rehefa mazoto tsy ho afaka intsony ary dia ny ten'Andriamanitra rahateo mifanindran-dalana amin'izany hoe araraoty ny andro azao novatsoa fa miaratsy izao fiainana izao ary zany ange ho antsika eto amin'ity firenentsika ity ny mamaika ny olona dia ny hamafy voratsy fa izasana kosa andeha hanao zavatra mifanohitra amin'izay dia ny hamafy votsara mba ahafahana mampandroso fa io arakarak'izay afafinao ihany araka ny ten'Andriamanitra izay afafin'ny olona nosinjaina ka dia raha mamafy votsara ianao dia ijinja votsara raha mizara ianao tsy hoe akory hoe laniny any ampelantananao io koa mantsy nisan'ny toe-tsaina mahavoany hoe karaha zareko amin'ny olona angety dia manjary be dia be ny manao an'ity dia maty ny asako ny zavatra anankiray nefa ny arakaraka ny zaranao ny tombonao ary Andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadio ny asa sy ny fitiavana izay naseho ho voninahitry ny anarany inoako fa tao anatin'izay fizarana be dia be nataon'ny pasteur tamintsika izay tsy mbola maty akory ny asany tsy mbola ary nandray aza tena mbola ampitombon'ny tompo arakaraka ny zarana dia anokafan'ny tompo lalana foana tena na fifandraisana zany na olona faran'izay iverintsika fa ambany indrindra na olona farak'izay resantsika fa ambony indrindra eto amin'ny firenena dia tena afaka miara-miasa ary mifampiresaka sokafan'ny tompo ihany lalana amin'ny zavatra rehetra dia niainga tamin'ilay ianao manokana ilay nomeny tompo anao ny zarainao na afahanao mivelatra za koa tia ampahery anao amin'ity an'ity hoe mety manana famezam-pahasoavana hafa indrindra ianao dia aza kombony reny na aza ariana reny fa io mihitsy ny etsy ny tompo anao ianao io mihitsy ny ilain'ny tompo hampanjaka ny fanjakany zay mantsy ilay nanana ny talenta rainy nandevona ny azy satria ny rehetra kely tsy vi atao ahoana nefa dia vao mainka niala tamin'ilay talenta fa nanana roa nampitombo na nadimy nampitombo lasa vao mainka ny tombo ilay izy zay indrindra ilay izy namana Edouard dia zay ty ny fampizarana anao nisy fotoana ny fampiresahana anao hoe tena moa mitondra fiangonana dia hoe inona no tamberina inona no zavatra azo omena ny mpino izay tarihany tena mampiandrondro dia za moa afy teniko foana hoe za aza atsotsonareo pasteur raha tsy mbola mame zavatra anareo satria izay mipitarika raha vao tsy manao zavatra ho fampandrosoana ho an'ny mpino ao aminy dia azoko lazainy zany hoe tsy pitarika fa mpambotra zany mahitsy be zany fomba firesako zany fa tsy pitarika zany na pitarika sandoko zany dia zaho toetra zany pitarika anao raha tokaka zay zavatra misy dia hoeto ambavaka izy fa aza enjehana ahafahan'ny tompo tena manova azy ho pitarika tsara tahaka ilay Jesosy Kristy zany mpiandry tsara ina indray no zaraintsika amin'ny tian'io ity dia iresaka mahakasika ny fifandraisan'ny teknôlôjia amin'ny resaka fambolena isika ary ny manokana ao anatin'izay resaka fambolena voatabia inona ny azosika ifampizarana ny amin'izay pasteur zay indrindra mahakasika izy ny resaka hoe tany amin'ny fiangonana misy ny tena na mety hoe Mandramoasina Philadelphie zany dia dekona tao am-piangonana zany dekona mpiara-miasa no nisehatra ao amin'ny fambolena voatabia amin'izao vaninandro iainantsika izao mihitsy no tao anatin'ilay tsy fisinorana no nroso tao anatin'izay fambolena voatabia zay maninona moa voatabia no ambolena tsotra kely ilay valim-panontaniana zay no mahasombolo mora indrindra avidiny ka ohatra aminao vidy voatabia anao 200 mahazo voatabia 3 zany na anakiroa ohatra raha ataontsika ilay voatabia sosy ary lefa simba dia ao anatin'iny misy vonina voatabia dia anao indray ny asaiko manisa rehefa tonga ny hatrany firy ilay vonina voatabia tao anatin'iny vonina anankiray nefa iny vonina voatabia iray sy 2 sy 3 sy 4 iny no nandeha nambolena karakaraina iny dia nambolena iny dia nazahoana vonina voatabia be da be amikesika iny dia hitanao zany fa hoe misy zavatra be da be izay aririntsika fotsiny nefa azahoantsika tena loharanom-bola betsaka fa tsara ihany ve ilay vonina voatabia tonga dia iny vonina voatabia ilay menamena be iny no ampiasaina ambolena marina zay le tena raha ny tena idéal na ny tena hoe ny tena tsara kokoa dia hoe misy vonina voatabia voafantana fa za zany amin'ny pasteur ny tena dia za zany tsy makalavitra tsy mamorona zavatra tsy misy aho hoe andana indray mividy ary dia andana mazao fa efa misy ampelantananao izy dia angony dia trandraho dia iny no trandrahana zany ahafana mahazo zanaka voatabia maromaro dia afindra dia ambolena nefa rehefa miresaka vonina voatabia tsika fambolena voatabia dia zao
ny olan'izany de rano satria zany tena misotro rano zany. De nisy fotoana koa nomeny tompo fahafahana afaka nianatra sy nitrandraka makasika ny atao hoe elektrônika ny tena. De sady eto manao kopatanana andreo mpiara-mianatra tany amin'ny elektrônika zany. De zao zavatra misy nanana fahafana hoe ahoana ny afana manondraka an'ireto voatabia reto nefa ara-potoana sady mahavita betsaka. De nandeha ny tena nijery hoe aiza vao misy an'ireny fitaovana de lasa mihitsy nandeha nividy an'ireny pompy 220 volts reny. Zany hoe pompe de surface zany misy karazany maromaro manko ny pompy, misy le atao hoe pompe de surface. Zany hoe ty ivelany izy ty ambony izy no mitroka rano avy any ambany de mapakatra. Misy indray le atao hoe pompe immergé, zany hoe alefany mihitsy le pompy sy le fil de le tuyau sisa miakatra makaty. Misy indray le atao hoe pompe hydraulique, zany hoe sady tsy mila courant tsy mila ninina fa de azera le rano de apoka le rano de matafakatra rano. Fa le pompe de surface no resahako anao zay 220 volts izy io, zany hoe mampiasa le courant ampiasaitsika andavanandro. Fa nefa aiza moa no ahafahana manondraka voatabia amina herinaratra misy andavanandro nefa any an-tsaha. De hoe ahoana ny ahafahana mitrandraka an'ity de teo ao nisy varotra an'le izy fa no le coronavirus teto amin'ny firenentsika ity de mikatona daholo ny orinasa mpamokatra azy eo any ivelany de tsisy. De hoe ny tena nomeny tompo saina, meny tompo hevitra ary rehefa jerentsika ny any amin'ny Genesis any de andesika morona olona tahaka ny endrikitsika. Tsara tarehy koa zany ianao meno io, ianao zany tena tsara ianao io, aza mieritreritra hoe ratsy ianao na tsy mahay ianao na tsy ianao io mihitsy le tena mahay. Ianao io koa le tena tsara tarehy. De tahaka ny endrika ozy izy Andriamanitra, de rehefa tahaka ny endrika de manjaka amin'ny biby sy ny fambolena sy izay rehetra eo amboniny. De izay indrindra no mitarika ilay izy hoe efa meny tompo ilay fahalalana, ina ny ahafahana mampihatra azy ao anatin'ny fanjakany. De na lasa mitrandraka zany ianao mijery an'ireny moteur 12 volts eny amin'ireny fitaovana maro isan-karazany efa tsy ilaitsika eny amin'ny atao hoe brocateur reny. De reny no avadika anampiana an'ilay izay efa moteur efa misy eo, anatovana azy zany. De lasa azo ampiasaina indray zany le izy amin'ny batterie 12 volts izay ampiasaintsika izay ananantsika panneau solaire any ananantsika any atokantrano tsirairay avy io zany. De zao ny zavatra misy. Rehefa vita io pompe mandeha 12 volts io, zany hoe pompe azo sitomana rano anondrahana io. Rano any anaty lavadrano. Rano anaty lavadrano, na rano eny amin'ny tatatra io, na rano eny amin'ny moron-drano io, na rano eny amin'ny orona io, be da be zany. De afaka anondrahana. De tam'le nataonay ity zany zao satria dekona moa zany no dekona tao amin'ny fiangonana misy any manao an'ilay tantsorika satria fampandrosoana. De ny anjara ndraikitra ny tantsorika ny fitaovana. Ny anjara ndraikitra zareo de ny ao amin'ny fikarakarana sy ny ao amin'ny karazany maro isan-karazany fikolokoloana an'ireo, fampitomboana sy fivarotana azy. Ny tantsorika de nanomezako azy indray zany zao de hoe nanome an'ilay pompy sy nanome an'ilay panneau solaire sy batterie indray ny tena. Nampiasaina nafana namboly an'izy. De zao ny zavatra misy. Taria am-piandohana misy an'ilay ao amin'ny Matthieu 5:20 de ny andininy fa 3:30. Matthieu 5:20 de ny andininy fa 3:30 zay manao hoe fanaonao de menareo hanina, menareo voatabia zany hoe sina saosy ilay laoka tao lasary. De nangetaheta aho de nampisotroanareo. De eo indray zany ny fiangonana mitady ala sahirana sy tamberina hoe inona zany no vahaolana amin'ity etaeta tsy fampindrano ity. De andeha indray rangahy hitady vahaolana amin'ny resaka pompin-drano. De afaka ampiasaina amin'ny toerana n'aiza n'aiza. De ampitiavana sy ampifaliana ny iresahana antsika hoe mampiasa an'izay zany zao ny fiangonana misy eo tarihany tena. Ary zay mihitsy le hoe rehefa mangetaheta ny ondrina ny ataon'ny mpitarika tady rano izy sotroin'ireo. De ianao zany no mikaroka vahaolana rehetra ahafahan'ilay izy mampandroso azy. Aza tonoina ho aho fa rehefa voakarakaranao tsara reo
de reo ndray raraisitsika hoe fiompiana omby le resahantsika. Ohatra ho azy zany, ny omby zany rehefa voakarakara tsara de izy indray no mitrehitrena hoe avia tereo, avia za tereo, fa tsy ianao no tonga de mitery azy. De zao fikarakarana atao an'le mpino zao a, izy malala zay ataony anao, tsy mila miteny akoriny ianao. Tonga misy fotoana zao anaterany voatabia ianao na anaterany zavatra ianao de faly izy, tena misy fifaliana be ao anatin'izy satria zay tokoa ny atao hoe mpitarika. Za zany eto sady manazava ny anjara toeran'ny mpitarika no manazava ihany koa ny hoe inona tokony ataon'ilay olona tarihana. Tsy miandry foana le mpitarika fa avy hatrany de miezaka manao dingana, de le mpitarika sisa no mitady tantsorika fanampiana ara-materialy, ara-pitaovana, ara-teknika amin'ilay zavatra ataonao ataotsika. Tamin'ny fotoana hafintsika de efa resaka mahakasika ny zezika. De tamin'ny fotoana hafintsika resaka mahakasika zavatra maro fiompiana, fambolena. De ty zavatra nataontsika ty zavatra natao ty zany zao entina ndray sarihana ny sainao zay meno eto hoe inona ny azonao ambolena. Zay nanaovanay azay zao de tanimboly. Ianao zany zao mety alai-panahy metraka fantany de ahoana moa zany raha ty andrenivohitra zany zay ny te amboly. Zay mantsy. Zay indrindra mantsy. De zao zavatra misy eo an-tokotaninao ianao de afaka maka gony ciment. Le gony ciment iny zany le ciment iny na gony tsotra de fianoinao tany iny. De rehefa fianoinao tany iny de zao maka vy ianao de ataonao miendrika boribory le vy. De alefanao anaty fatana iny na afo de mirehitra menamena de goanao sisy le gony. Goanao mba ny anton'izay de mba tsy rovotra be le gony de hiparitaka le izy. De le hafanana iny manome endrika boribory am'le sisy le gony. Nakapoaka io nakapoaka koa io fa gony moa zany zao ny tena aza. Am'le anagoana azy. De avy eo manao fambolena zanaka voatabia ianao na zanaka tongolo ianao na zanaka anana kely ianao ataonao amin'ny koveta kely na sachet kely de rehefa melehibe iny de afindranao am'le lavaka tsiraray am'le gony manodidina. De maka tavoahangy zay misy ao aminao ny tavoahangy plastika de goanao ny lohany. De rehefa goanao ny lohan'le tavoahangy de asianao rano de tondrahanao afitsitranao tsikelikely am'ireo lay zezika sy rano. Isan'andro anao zany alohany andehananao mianatra na miasa zay ny ataonao. Hitanao zany fa lasa manana zavatra be da be ianao zany anivon'ny tokantranonao sady afaka mamokatra voatabia ianao sy tongolo sakafonao andavanandro ao an-tranao no afaka mivarotra ianao raha manana fahafahana. Be da be zany ny azo ataonao satria ianao kristianina. Tsy tokony asehonao mihitsy ilay fihavanao manoloana ny tsy kristianina de lina izy avy eo mijery hoe fa inona reny no mahatonga anao tahaka izao. De hoe le sain'ny Kristy mihitsy no ato anatiko de mampianatra ho tia karokaroko ary afahako mampandroso azy mampandroso manodidina. Tsiraidratsaratra tokoa pasteur ho amanokana moa nampiasa an'izay ataontsika hoe hevitra kely anankiray izay nakandreny bidon ireny dia nisaraina roa ilay bidon dia ny fenoana tany nasiana tany masaka nasiana ireny zezika ntsipony olona indreny fotsiny ary ilay izy tamin'izay fotoana izay dia nampiasa an'ilay kitapo ihany koa namokarana anana fa tsara ary mety misy antsika izay fanahita azy tany amin'ny FB tany ny sary navoaka ny amin'izay resaka hoe anana no volena teo tokotany izay tsy mila tokotany ngeza akory ilay izy fa zavatra kely fotsiny fa tena namokatra ilay izy ary tsara marina be zay nataon'ny pasteur zay hoe zavatra kely ao am-pelantananao ampiasaina dia afaka mamvokatra afaka nataonao laoka ilay izy ny anay moa ny natao laoka mazava ho azy tao an-trano ilay anana sady amin'izay fotoana izay azonao antoka zany hoe tsy misy zezim-bazaha izay mandrakariva tsy dia tena tsara foana ny tsiron'ilay anana misy zezim-bazaha satria mahatsabotsaboka fa ilay izy tena hoe zavatra natao zezika ntsiponina reny moa zany nampiasaina azy dia marina be ilay nitenen'ny pasteur teo hoe afaka ivelarana ilay izy fa indraindray misy fotoana lanintsika fotsiny indrindra fa amin'ity resaka fanaovana FB ty moa amin'izao fotoana izao dia lany andro kanefany mahafinaritra be nijery ilay zaridaina tsara tarehy nefa koa sady sakafo ilay izy mampihana ihany ataoko hoe na dia kely aza angamba no isika zavatra kely zany fa tena kely ihany no tonga be rehefa avy eo
ianao sady mahazo fahasalamana ary mifijerinao ny zavatra nofokarinao iny a dia mampitombo fifaliana ao anatinao nefa ny foravoravo fa miramirana ny tarehy hoy ny soratra masina. Eo amin'ilay resaka fambolena voatabia teo pasteur no tiako resahana kely hoe eo amin'ny 4 andro na 4 herinandro na 4 volana mety ahazoana vokatra ao anatin'ilay voatabia. Hitanareo ve izay tao anatin'ireo kristianina nanao izany dia nanahoana ny toantsika vokatra tsy ho azon'izy ireo tao anatin'ilay fampiasana azy? Ny zavatra misy zany satria rehefa miresaka foana tsika fampandrosoana dia miainga avany amin'ilay olona te handroso ny hevitra ampandrosoana ny tenany. Tak'izany zany izy ireo zao dia nantona anahy dia pasteur zay mba te hivoatra zay amin'ny lafiny rehetra dia ambory voatabia zay. Dia natao teo ny resaka ina ny azo hifanampiana, azo resahana tsara ao am-piangonana zany. Fa tsy hoe tsy ten'Andriamanitra zany fa anofo zany. Fa aza dinona fa ianao io mandeha tonga mivavaka dia ianao mila misakafo maraina tsara ianao atoandro hariva zay ianao vao tena mandray tsara ny tenin'Andriamanitra. Azo resahana tsara ao zany fampandrosoana zany. Rehefa manantony reo mpino reo dia mamety antsorika ianao amin'izay azonao ampiana azy. Dia ny voatabia zany satria ry zareo ny tena nanao azy, tena ampatsora ny resako azy hoe nanara-maso nataoko fa mbola tena tsy nanontany azy hoe afrina nahavitany azy. Zao kosa nefa ny zavatra azoko ambara hoe nisy fiombonana be teo amin'ireo diakona reo tsy mitovy any teo aloha. Satria ilay sary an-tsaina fa miala eo amin'ny toerana izay honenan'izy ireo zay misy azy dia lavidavitra misy le fambolena. Fa rehefa marainy ny andro fampizara ndraikitra ireo amin'ny fikalokoloana ireo sy fikarakarana ilay voatabia dia tena mahavitrika ilay olona. Dia hitanao tsara zany fa misy zavatra fiovany ao amin'ilay olona hoe misy olona tsy tia fikarakarana mihitsy misy olona tena kamo nefa noho ny voatabia dia lasa izy nahazoto. Fo maraina zay mahatsara ny fahasalamany raha teo zay. Misy fiombonana be koa ny avy zareo satria tamin'ny voalohany dia somary samy makamaka ho azy izao izy tena lasa tena misy firaisam-po sy firaisam-panahy amin'izy ireo hoe isika no modely. Ary misy fifaliana be koa anivon'izy ireo rehefa antanin'olona izy mamaly alefa valim-panontaniana hoe inona zao ataonareo zao. Dia izay ilay ambarany any amin'ny skotisma, satria mandalo fanabeazana skotisma ny tena dia fandaram-potoana mivoatra sy manitona. Voatra sy manitona zany dia tena manitona kokoa any mpiarabelona ny zavatra ataonao. Dia rehefa voasitona ilay mpiarabelona dia eo amin'izay ianao no manao hoe hitanao le Jesosy Kristy izay miaraka aminay. Eo amin'izay ianao no mitory filazantsara. Azo atao kay zany mitory filazantsara amin'ny alalan'ny voatabia. Dia mieritreritra mahazatra manko dia voatabia torana izay manao tsy mety. Fa ity indray zany zao voatabia isintomana ny tsy manao tsy mety hoany amin'ny fanaovana mety. Zay zany ohatra karazana zavatra be da be zany zavatra zany izay are-pahasoavana tokony hanananao, tokony sainao zany tokony mipetraka tsara ianao hoe ny tongotritsika dia amin'ny tany fa ny saintsika dia sain'ny Kristy noho izany zay zavatra rehetra eto anivon'izao tontolo izao ity dia azontsika ampiasaina trandrana hitondrana ilay olona ho any amin'ny sain'ny Kristy fa ny tongony mbola eto ambonin'ny tany any. Zay zany zavatra misy dia sady tratranao ilay tanjon'i Jesosy Kristy mandehana mitory filazantsara no tratranao ihany koa ny fampandrosoana anao. Raha ny marina zany tsy tokony hoe hisy kristianina ho mahantra ka ho mpangataka fa kristianina tokony ho mpamatsy aza satria manana ilay sain'ny Kristy mikaroka ary tokony afaka ampiasaina daholo izay kely eo am-pelantanana. Izay indrindra mantsy misy fotoana mantsy zany tsika lazaina foana hoe firenena mahantra. Dia misy fotoana zany malahelo rehefa maheno an'izay satria avy hatrany dia leo amin'ilay kristianina no alehan'ny saiko voalohany ilay kristianina ny tsy nanao nataony, tsy niasa izy satria izy no nahantra ary mampahantra. Satria izy tsy miasa fa izy koa mbola enta mavesatra. Dia ianao zany izay maheno an'izao zavatra resahanao sy fampiresahana zao dia aoka tsy ianao ilay karazan'olona ho mpangataka. Za tsy miteny hoe misy fotoana misy tsy fahampiana, misy fotoana ianao mindrana zavatra aman'olona fa averina. Tsy mangataka izay amiko
fa zay ny atao hoe pitrosa. Misy fotoana i Jesosy Kristy miresaka momba amin'ny pitrosa ao amin'ny filazantsara de naverina ozy izy le izy. Misy koa pitrosa adaladala de tsy naverina le izy. Fa ny mpangataka de tsy miasa izy fa avy hatrany izy de hoe ameo ako fa za tsy manana an'zao, tsy manana an'zao, tsy manana an'zao de fataoko am'ireny de hoe ao jereko tananao. Manana tanana folo anao ampiasao amin'ny tokony ho izy ireo fa aza ampiasaina amin'ny tsy tokony ho izy. Ialana zany lay toe-tsaina am'izay hoe toe-tsaina miandry mahazo. Mietehitra amin'ny hafa, miandro mahazo. Raha any amin'ny ara-medikaly de parazita ny antsoina an'izany. Zany izy zany ny fivelomany dia mieritseritra ny namany. Zay parazita ny antsoina an'ireny. Ary nefa ny parazita raha ny amin'ny olona na ty amin'ny biby de vonoina. De nefa koa ny tenin'Andriamanitra misy milaza manao hoe matoky amin'ny kely isika. Mainga avy any amin'ny vonina voatabia de ataon'Andriamanitra ho mpanapaka ny be. Fa raha tsy matoky amin'ny kely isika de tsy ho mpanapaka ny be, naoviana mihitsy. Resahako aminao eto zany zao de tsy de mitovy loatra le resahan'ny pasteur namako, ny namako sasany manko tonga de tena hoe ara-panahy ranoray. Zandray zany eto zany zao de miresaka aminao ny ara-panahy sy ny fiainanao andavanandro ara-batana ara-tsaina ampiarahana zany reo. Satria ianao de olona feno. Olona ampy tsara zany nanamboaran'ny tompo anao de tokony hainao tsara zany mampiasa andreo sy mikarakara andreo sy mitrandraka andreo hoentinao ampandrosoana ny ara-panahinao, hoentinao ampandrosoana ny ara-batanao sy ny ara-tsainao de feniny anao, vitany anao de zarainao manodidina anao ary sy tony manodidina anao zany. Zay izy namana Edoara. Areny zany ary tena mampandroso raha toa ka raisitsika ary ho ampiaritsika ihany koa eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Sady mahazo laisontsika mba ahazoantsika mivoatra toam-pivoarana rahateo ny fiainantsika tsirairay avy de isorana pasteur izay ny fampizara tao anatiny izay fandarana kristianina fampandroso izay tamin'ity androany ity tsy akory fa pasteur Armiadana Balsam mitondra fitandremana ao amin'ny MTM Andramasina Philadelphia ny zara tao amintsika indray ny amin'izay fampandrosoana amin'ny lafiny anankiray izay. Miraso pasteur. Eny tompoko ety ampamarany de misy tsara tsy exagère tsara resahana. Ny MTM moa zany de mitovy amin'ny FJKM. Na ny fotom-pampianarana na ny fotom-pinoana. Oka zany adio ny sainao hoe iza koa ary zany pasteur sekta zany. Fa tena mitovy tsara ny fotom-pampianarana sy fotom-pinoana. Misy pasteur avy any amin'ny FJKM mitory teny any amin'ny MTM, misy avy any amin'ny MTM makany amin'ny FJKM. Fa ny antom-pisina fotsiny mahasamihafa. Ny zahay MTM dia ny todika manokana teny amin'ny ambany tanàna. Ambany tanàna. De zay ny anton'izao rehetrarehetra fampiresahantsika zao mba tsy ho ambany tsony ny tanànanao ihany no ambany. Fa ny sainao sy mara-pananao tsy ho ambany tsony fa ampiakarina hiakatra. Zay no mahatonga an'izao zaraina amintsika zany. Ka na teny ambany tanàna aza no antso ny etsoana ny MTM. De ny antso nanirahan'ny tompo azy kosa de ny batany avy any ambany tanàna ampiakatra ny letona ny ara-batana ara-tsaina ara-panahy azy. Fa tsy hoe de ambany tanàna de ambany fatakarana de ambany fahefa-mividy de ambany rehetrarehetra. Aoka ianao zany ho diso fijery. Zay no MTM antsika ary raha tsy MTM indray anao mihaino an'izao zavatra zao de zao ny zavatra tiako anao. Mety ho ambanin'olona foana ianao. Mety lazain'ny olona fa tsisy ilavana azy mihitsy ianao. De za te hampahery anao hoe andramo ange de alaivo zao torohevitra ny fampizarana teto amin'ny fandaharana zao hoe fa miteny aminao fenao le ray ho mpamokatra sy na ho mpiompy ho sanga indrindra eto Afrika. Eto Madagasikara raha tombo-comble hoe mahatoky amin'ny kely ianao de mpanapaka amin'ny be. De ampianao fianarana sy fikarohana maro isan-karazany zay lasa lavitra ianao. Ny tenin'Andriamanitra mba lasa lavitra anao. Zay namana Edoara ny azo zaraina amin'ity. Afatsika ary ny lahara-pifandraisana pasteur maranantsika tanteraka ny fandarana. Ny lahara-pifandraisana 033 29 048 03 averiko 033 29 048 03 ary ny telma 034 45
308 11 034 45 308 11 ary ny adresy email balsama@gmail.com sanatsoratra avokoa ilay balsama ary miadana. Izay indrindra namana Edouard no azo fampizarana amin'ity an'io ity amin'ny fotoana izay ahafahana mety omeny tompo zava-baovao indray de inona sy antenaina afaka izara eto amin'ity toerana ity indray ho an'ny namantsika rehetra eraky Madagasikara na mety hatrany ampitan-dranomasina mihitsy aza. Isorananao mpiaino izay nangila tsofina ny haino anay dia mpatsivoka hatramo ny fifandraisantsika ho an'izay mety liana mangetaheta tia metrim-panontaniana ihany koa na koa tia misoson-kevitra na tia hiditra ao anatin'ny fandarana 034 97 769 32 034 97 769 32 na ny 033 28 562 77 033 28 562 77 misaotra tompoko. Kristiana mifampandroso fandaharany radio vaovao maso iandraikita ny miaramila amin'ny fahamarinana Edouard Miarajatovo ko dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana.